ro maharitra ny antenimiera-pirenena dia rehefa nandinika nahita ary miaino ary nanao miasa dia manao fanambarana manaraka izao manoloana ny resaka be sy ny savorovoro ateraky ny fahalaniana ny lalàna mitondra ny laharana fahasivy ohatraohatra sivy tsipika 7 tamin'ny 7 desambra 7 mahakasika ny ady sy ny atao fiarovana any ireo izay iarany ierisetra na amin'ny mahalana amin'ny mahavavy na amin'ny tanora dia tianay manambara etona fa io lalàna izay nolaniany antenimiera-pirenena tamin'ny fa 10 volana desambra teo dia tsy misy manambara fa lalàna manaiky na manome alalana ny fanambadiana ny lahy samy lahy na ny fanambadiana ny vavy samy vavy na koa hoe ny fanambadiana amin'ny mitovy fitaovam-pananahana. Tiana homariana eto fa mazava ny rijateny amin'io lalàna io fa io dia lalàna natao mba hitandrovana anireo ianjadiny herisetra ka na herisetra ara-batana zany na herisetra ara-ekônomika na herisetra ara-moraly dia izany lalàna zany dia natao hiarovana an'izay hiarana zany herisetra zany. Fa raha lalàna kosa manaiky na manome alalana ny fanambadiana ny mitovy fananahana dia tsy maintsy ny rijateny mahakasika an'izany no tokony ho ambara amin'izany lalàna izany hoe lalàna manaiky ny fanambadiana ny mitovy fitaovam-pananahana. Sahala amin'ny lalàna anireo firenena izay efa manaiky an'izany alantsika ohatra amin'izany na ila Frantsa izany na ny any Belzika izany dia mazava ny filazana fa hoe loi autorisant le mariage des personnes de même sexe. Tsy izany ny antsika malagasy ary sarotra ny mbola anekena ny malagasy an'izany satria voalohany indrindra ny Madagasikara dia firenena kristianina ary zahay ato amin'ny birao politika ny antenimiera-pirenena ny akamaroan'ny solombavam-bahoaka raha tsy lazana azy hoe 100 isan-jato dia atao hoe ny 7 isan-jato dia mbola tsy afaka hanaika an'izany lalàna manaiky ny fanambadiana ny mitovy fitaovam-pananahana izany. Koa eto zahay dia efa manambara sahady fa tokony atsahatra izany ady hevitra momba an'izany indrindra raha mivoaka avy aminay ato amin'ny antenimiera-pirenena na hoe solombavam-bahoaka no hoe hanome fanambarana mahakasika an'izany dia heverinay fa tsy tokony ahazo vahana izany fanambarana